Aleloia, aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba antsika tsiraray avy amin'ny anarany Jesosy Tompo izay menada anio asabata fa telopolo ny volana novambra 2024. Ry hava malalao amin'ny tompo raha entsika ny rahateo dia manambara any Jesosy nafoy ny ainy, nafoy ny ainy mba hanavotany antsika. Ry havana, efa nafoy ny aintsika ve isika
ho an'ny olona anankiray. Ry havana, efa nafoy ve tsika ny aintsika ho an'ny olona anankiray? Jesosy nafoy ny ainy ho antsika tsiraray avy. Ary mbola misy ny fotoana ahafahantsika hanorantsika ny tenantsika ho an'i Jesosy. Ry havana, oka antsika tsy hangataka andro. Misy ny arinan'ny fotoam-bavaka, rehefa ho farana fotoam-bavaka dia ampibebaka anao ny mpanompon'Andriamanitra, izy nitondra ny ten'Andriamanitra, dia iantso anao izy raha handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao. Ry havana, mbola misy ny fotoana ahafahantsika hanomezantsika ny tenantsika ho an'ny tompo. Ho avy anie ny fotoana tompo eo anantsika amin'Andriamanitra. Alohan'ny ten'Andriamanitra ho entiko hibebahantsika dia mangataka anao ako hiarivavaka amiko hiderantsika an'Andriamanitra satria masina izy. Masina izy ary isaorantsika azy no mbola ahafahantsika mivory toy izao. Naiza misy anao, dia oka ianao tena hiomana mihitsy ny fanahanao anatona an'i Jesosy. Ry havana, tiantsika izy nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana ho antsika tsiraray avy, ka aoka isika tena hifantoka tsara hanolotra ny momba antsika amin'izao ora sy fotoana zao eo anatrehan'i Jesosy. Aza merikerika ianao, aza mieritreritra zavatra hafa ianao, fa aoka tena ho ataonao an'i Jesosy izao fotoana izao. Hivavaka isika alohantsika ary ten'Andriamanitra amin'ny hibebahantsika. Jesosy Tompo, misaotra midera anao izay. Manaja anao Jesosy io, satria anao no Andriamanitra lehibe indrindra. Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra mahery indrindra ianao. Ianao no natoy izao anay Andriamanitra. Eny Ray Malala tsisy toanao, tsisy toanao Ray Malala. Ianao no nahary izao rehetra izao. Nefa ianao Jesosy io, nafoinao ny ainao no ny fahotanay. Noho izay tsy mendrika Jesosy io. Ity izay tompo miantso anao na dia tsy mendrika ary. Jesosy Tompo, mangataka ny fanatrehanao. Mangataka ny fanatrehanao. Aoka ianao Jesosy hanatrika izao fotoana izao. Aoka ianao hanatrika ny zanakao tsiraray avy, izay tonga mivory eto, hiaino ny teninao, hanatona anao, hibebaka aminao. Atreo zay Jesosy io, naiza misy anay. Atreo zay Tompo. Ka aoka ny tabataba rehetra, tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'izao fotoana izao, fa mangina amin'ny anan'i Jesosy avy Nazareta. Ka mangataka aminao Tompo, araka ny teninao, raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako, dia eo ampovoany aho. Jesosy io, mangataka aminao izay. Efa mihoatra ny 2 na 3 izay Tompo, ka mangataka aminao Tompo, anatrika Jesosy io. Anatrika Jesosy io. Aoka ianao Tompo, tsy hiamboa anay, fa aoka ianao Jesosy io hiaino anay. Jesosy malala indreto izay miantso anao, indreto izay amin'izao andro sabata izao Jesosy io, andro fitsaharana. Andro fitsaharana nomenao izany Jesosy, satria anao Tompo nitsahatra. Ka tianao koa zay hitsahatra Jesosy, hideranao ankalazanao. Ka raiso voninahitra anao Jesosy izao fotoana anio izao. Jesosy malala manatreha anay, mangataka ny fanahy masinao. Aoka ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako, hiteny koa amin'ny alalan'ny mpanomponao rehefa avy eo. Aoka koa anao fanahy masina ampangina ny erikerika rehetra amin'ny olonao tsiraray avy izay manatrika izao. Aoka koa ianao no hikasika ny fony tsiraray avy, hikasika ny fanahy tsiraray avy, mba tena natona anao Jesosy io, satria ianao lay fanahy masina, ianao lay Jesosy, ianao lay ray mandrakizay doria. Ka misandrata Tompo, fa mila anao izay. Ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra Jesosy io. Aleluia. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, ny tena izay nomeny fanahy masina antsika io zany hibebahantsika, dia ito teny ito efa nomeny ahy ihany tamin'ity herinandro ity zany. Ao amin'ny bokin'ny Marka 10:10. Zay nahatonga le hira teo le hoe nahafoy ny aiko aho. Marka 10:10, 4:20 ka hatramin'ny 20 ihany no raisitsika. Dia misy verset kely ray atao Marka ihany no anoizantsika anazy rehefa avy eo. Marka 10:20, 4:20 ka hatramin'ny 20. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre zany eto dia hoe
Nataony miaramila fiomezana Jesosy. Zay ny titra eto. Tena mampalahelo ny titra ry havana, mampalahelo. Aizany ny titra io zany hoe tamin'ny Jesosy zany izy alohan'izy nombohina izany. Dia ny teny zany eto ny titra hoe nataony miaramila fiomezana Jesosy. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 2:20. Ary ireo miaramila dia nitondra any Jesosy ho ao anatin'ny kianja izay ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Ary nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nanandrana satroka tsilo ho azy ka nasatrony ny lohany. Dia niarahaba azy izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy, ary nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy. Ka nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Rehefa avy nanao azy ho fiomehezana izy ireo, dia nesoriny taminy ilay lamba volomparasy, ka nampitafiany azy indray ny akanjony. Amen. Ry havana, tsy haiko hoe manahoana ny fonao mare izany tenin'Andriamanitra izany. Rehefa tena ao amintsika ny fitiavana an' Jesosy dia torotoro ny fontsika, ny fanahintsika mare izany tenin'Andriamanitra izany. Eto zany dia tena mihitsy hoe fanivaivana an' Jesosy. Ry havana, izy lay Andriamanitra, izy lay tonga nofo tety ho avotra no fahotantsika. Izy lay nizaka mafy indrindra noho ny fahadalantsika tsiraray avy. Ry havana, mila isika tena miverina amb Jesosy. Mila isika tena verina amb Jesosy, ibebaka isika rehefa avy eo. Veriko vakina kely ny tenin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no anazava ny tiany ampibebahana antsika anio. Hoy ny teny vakeo amin'anaran'i Jesosy Tompo. Ary ireo miaramila dia nitondra an' Jesosy ho ao anatin'ny kianja izay ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Amen. Eo aloha zany. Eto zany ireo miaramila dia nitondra zany an' Jesosy ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila rehetra iray tarika aminy. Ry havana, zany hoe le pale zany dia am'le toerana misy le toerana lehibe zany noditra zareo an' Jesosy. Dia nangonina zany ny miaramila rehetra zany iray tarika aminy. Be dehibe zany izy ireo. Alay fisary an-tsainany miaramila be dehibe zany nangonina izy ireo niaraka teo zany. Zany hoe tsy miaramila efatra na dimy fa iray tarika zany amin'izy ireo tena hoe nangonina izy ireo teo daholo zany ireo miaramila iray tarika amin'izy ireo. 2:20. Ary nampitafy azy lamba volomparasy izy ireo, sady nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatrony ny lohany. Amen. Ry havana, eto dia nampitafian'izy ireo zany lamba volomparasy zany Jesosy. Ny lamba volomparasy dia ohatra le lamba ho an'ny olona mpanjaka teo aloha reny, olona ambony zany. Fa raha n'izy ireo nampitafiana an'io zany ny Tompo mba hanesoeson'izy ireo an' Jesosy. Ry havana, tena mampalahelo izany. Isika nefa tsy mazaka zavatra kely dia fa tohana isika. Eto Jesosy dia ireo miaramila marobe zany tafangona teo hijery azy sy hanivaiva azy, nefa n'izy no mpamonjy antsika. Izy nafoy ny ainy araka nira zay nataontsika teo. Ibebaka isika rehefa avy eo. Manao ahoana ny toe-panahinao araka an'Andriamanitra? Manao ahoana isika natrehan'ny Tompo ankehitriny? Eto zany dia nampitafiany lamba volomparasy izy. Lamba ho an'olona ambony taloha zany, lamba tsara be, lamba lehibe zany. De nampitafiza zareo zany Jesosy de nandrandrana satroka tsilo ho azy ka nasatrony ny lohany. Ry havana, satroka tsilo. Satroka tsilo. Isika ny tanantsika fotsiny na ny tongotratsika fotsiny, raha hoe mavohitsaka tsika mandeha, mavohitsaka zavatra maranitra kely dia efa mikika isika na mitaraina. Raha ohatra ny tanantsika ka voatsindrona tsilo kely
dia efa marary izany. Nafandraitra raha io. Eto nefany dia satroka atsilo no narandran'izy ireo nataon'izy ireo tamin'ny lohan'i Jesosy. Ry havana ilay fisarain-tsaina anie izany. Rehefa apetaka amin'ny loha maranitra le tsilo, dia tsy maintsy maratra izany ny lohany. Tsy maintsy naratra moa satria efa lasa. Naratra izany ny lohany satria tsilo. Tsilo no nikasika tamin'ny lohany. Tsilo. Ry havana mafy izany. Mafy ny zakain'ny Tompo. Isika ve tompoko mahatsapa tokoa ny fijalian'i Jesosy noho isika. Noho izaho noho ianao. Noho izaho noho ianao no nijalian'i Jesosy. Tsapantsika ve izany fijalian'ny Tompo izany? Tsapantsika ve izany? Andifa 20. Dia niaraba azy izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Zaniko hatreo aloha. Eto zany dia eso no nataon'izy ireo. Eso. Ny ten'izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Jerevy tsara, lay akanjo lehibe, le volomparasy, ohatrana ho an'ny mpanjaka mantsy izy ireny. Io no napakan-jareo anazy, natafiny azy. Dia avy eo satroka tsilo. Satroka tsilo. Ohatrany hoe korona zany. Ry havana, tena hoe nanivaiva any Tompo mihitsy izy ireo. Isika raha mizavatra ataontsika tsy araka an'Andriamanitra, dia manivaiva an'Andriamanitra koa isika. Manivaniva an'Andriamanitra koa isika. Andriamanitra tsy azontsika vazivaziana tompoko. Fa Andriamanitra mamaly antsika. Mamaly antsika izy. Mila isika mitandrina mafy de mafy de mafy. 20 araka ny teneniko teo hoe, araka vakiko teo hoe, dia niarahaba azy izy ireo hoe arahaba ry mpanjakan'i Jiosy. Satria Jesosy niteny hoe mpanjakan'i Jiosy. Izy zany no mpanjaka, nefa mpanjakan'izao rehetra zao mihitsy ny Tompo. Mpanjakan'ny tany sy ny lanitra rehetrarehetra dia izy no lehibe indrindra. Izy no mpanjaka. Izy no mpanjaka ny mpanjaka. Tompo ny Tompo, izy rery ihany. Dia nivaivain'izy ireo zany Jesosy, tsy lajain'izy ireo. 7. Ary nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy, ka nandohalika sy niankohaka teo anatrehany. Ry havana, tena mampalahelo izany. Nikapoka ny lohany tamin'ny volotara. Isika ve raha kapohan'olona lohantsika? Inona no havalitsika? Inona no ho havalitsika? Eto dia nokapohan'izy ireo tamin'ny volotara ny lohan'i Jesosy. Ry havana, ny volotara dia zavatra mafy be zany. Azo ny volotara, ry havana. Maharary izany. Efa misy satroka tsilo nataon'zareo taminy, dia mbola nikapohina koa tamin'ny volotara koa ny lohany. Ny lohan'i Jesosy. Ry havana, manao ahoana ny toe-panahintsika araka an'Andriamanitra? Tena manaja azy ve isika? Sa tahaka an'ireo miaramila tsy manaja azy, fa zay tiantsika ataontsika ihany no ataontsika? Raha manao zay tiantsika atao isika dia tsy manaja an'Andriamanitra. Tsy manaja an'Andriamanitra. Fa mitovy amin'ireo zay nampijaly any Tompo ihany. Satria mankarary ny fon'i Jesosy rehefa ohatra isika ka manao foana. Toy ny nombohina indray izy rehefa tsy manaja azy isika. Ka mila mitandrina dia mafy isika tompoko. Dia teto zany dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy ireo, sady nandrora azy. Nandrora. Nirorana izy ireo ny Tompo. Ry havana, nirorana izy ireo ny Tompo Andriamanitra antsika. Tsapanova ny fangiry firian'i Jesosy. Tsy namaly akory, tsy niteny akory eo anatrehireo miaramila maro be. Ibebaka isika rehefa avy eo. Satria rehefa ho avy ny fotoana tompoko, Jesosy zay nijaly eto, dia any an-danitra izy zao. Izy zao no mpanjaka ny mpanjaka. Raha tonga tsika eo anoloany, tsika manivaniva azy ety ambony tany, dia isika indray no ho arinany amin'ny afo be. Ho arinany amin'ny afo be isika.
Tsisy intsony ny famindram-po rehefa tonga ny fotoana elantsika ety ambony tany. Tsisy intsony tompoko, tsisy intsony. De mbola misy ny fotoana dia mila antsika miverina am' Jesosy. Dia teto zany izy ireo dia nandohalika sy ny ankohaka teo anatrehany. Ry havana, avy nirorany Jesosy dia nandohalika indray zareo sy ny ankohaka teo anatrehany. Nanivaiva azy zany. Manivaiva azy zany. Ry havana, 15 farany. Rehefa avy nanao azy ho fiomehezana izy ireo, dia nesoriny taminy ilay lamba volomparasy, ka nampitafiany azy indray ny akanjony. Amen. Hitanareo zany. Rehefa avy nanao azy ho fiomehezana. Alevisareintsaina zavatra aseho teto. Zareo meme eo anatrehan Jesosy. Zareo meme manivaivan Jesosy. Ry havana, tsisy ny nanaraka an Jesosy. Tsisy teo mba niaro azy. Tsisy. Fa nozakainy izany no ny fahotako no ny fahotanao. Teo anatrehany miaramila maro nanivaiva azy dia nozakainy tompo izany no ny fahotako no ny fahotanao. Izy nizakany mafy indrindra ary isika va efa mba nizakany mafy. Efa zakany mafy be isika tompo. Sa mimonomonona foana isika. Sa beteny foana isika. Sa miala isika raha vao bebe zavatra manjoantsika dia kivy isika. Ry havana, Jesosy nizakany mafy. Jereo fanalan'izy ireo ilay lambany avy eo rehefa avy niomezana zareo Jesosy dia nampitafiany indray ny akanjony teo aloha. Ry havana, Jesosy alany olona. Afaka vakinao io tantara io hatramin'ny 5:70. Manambara ny tompo hatramin'ny nanomboana azy, hatramin'ny nahafatesany, hatramin'ny nandevenana anazy. Afaka vakinao io. Mbola mafy zavatra manjoan Jesosy rehefa tena mamaky ianao. Fa tsy ho raisiko avokoa. Fa ny bebahantsika no tiany fanahy masina raisina eto. Ampebahany antsika. Ry havana, nampiakanjo zareo izy alay akanjony teo alohany avy eo. Nampitafy zareo anazy ny akanjony le teo aloha. Ry havana, Jesosy dia alan'ny olona. Ao ambadika ao ihany tsika hijery amin'ny 17:10. Marka 17:10, 15:13. Io vakintsika io. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Jesosy ny teny eto. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Amen. Ry havana, zay le izy. Jesosy alan'ny olona rehetra. Alan'ny olona. Jerevo nanjoa azy. Zay niraisintsika teo. Jerevo nanjoa azy. Nosatroana tsilo izy. Nororana izy. Niomehezana izy. Nokapohina tamin'ny volotara izy. Ry havana, inona no zavatra zakainao amin'ny fiainanao? Inona zavatra zakainao amin'ny fiainanao? Satria alan'ny olona rehetra koa tsika noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no miteny mampitandrina antsika. Azaka ve isika? Azaka ve isika araka ny hira teo? Esolatsa. Esolatsa. Tsy ahoako hoy ny hira. Tena iananao ve zany hira zany? Tsy ahoanao ve ny eso sy ny latsa? Tena iananao ve zany? Eso sy ny latsa. Tena iananao ve? Fa tsy ahoanao izany. De toy ny hira hoe fa ny hompanomponao no ho zavatra kendreko. Ry havana, ny hompanompon'ny tompo no tokony ho kendrentsika. Tokony hazakatsika eso sy latsa. Fa tokony tsy menomenona isika. Jesosy dia nizakany azy. Ary isika tokony hizaka koa nentsika tsiraray avy. Ry havana, hibebaka isika. Hitondra ny tenantsika anatrehan'ny tompo isika. Aoka ianao, atsapa, fa tsy maintsy hizaka ny mafy isika. Aoka isika hifona amin'ny tompo raha mimonomonina. Raha tsy manana faharetana, aoka isika hifona amin'ny Jesosy. Aoka isika hifona amin'ny tompo raha tsy mahazaka ny tenin'ny olona. Aoka isika hifona amin'ny tompo
raha tsy maharitra manaraka an' Jesosy. Ry havana tsy maintsy isika mizaka satria tompo mihitsy no ny teny hoe aro ala ny olona rehetra ianareo noho ny anarako fa izay mahatratra farany no vonjena. Ry havana misy tena tanjona ane isika, misy tanjona. Mila mahatratra ny farany isika. Mila maharitra hatramin'ny farany isika tompo. Mbola lavitra ny lalana. Mbola lavitra ny lalana. Raha mbola velona isika dia ady no atrehantsika. Aza mieritreritra hoe moramora daholo ny fiainantsika, tsy atompoko. Tsy atompoko. Mila maharitra hatramin'ny farany isika hoy ny tenin'i Jesosy izany. Ny tompo no miteny hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Ry havana, hotody vasa tsy hotody. Hotody any an-danitra vasa tsy hotody. Andaontsika hibebaka, hitondra ny tenantsika natrehan'i Jesosy. Eto eo amin'ny fahakivinao, eto eo amin'ny fahareranao, eto eo amin'ny fahatezeranao, eto eo amin'ny fimonomonomanao, eto eo amin'ny zavatra tsy zakanao, eto eo amin'ny fitsaratsaranao olona koa. Ry havana, ny tompo amindra fona tena hibebaka tokoa isika. Amindra fona tena hibebaka tokoa isika. Fa mila nefa isika tena hoe miala tanteraka amin'izay bebantsika rehefa avy eo. Fa tsy hoe avy mibebaka dia mbola hiverina indray latsaka indray, fa mila miezaka isika tena hoe miala amin'izay amin'ilay toetra ratsy. Amin'izay ny tompo amindra fo amintsika. Ry havana, andohany ka isika hibebaka dia aorianan'izay isika androaka devoly. Androaka devoly isika satria ny devoly dia tsy maintsy roaina satria izy no mahakivy antsika, izy no mandravarava antsika ka tsy maintsy roaina izany. Raha mbola tsy mahay mandroaka devoly ianao dia hoeninao ny feonay dia arao ohatr'izay koa ny ataonao. Ary arenao any amin'ny toerana misy ianao mahatsapa zay tenen'ny fanahy taminao fa misy devoly ohatr'izao dia roahana reny, roahana reny. Roay, aza vela hitoetra ao aminao na manodidina ny misy ianao. Andohany ka isika tompoka hibebaka, angataka amin'i Jesosy hamindrany fo amintsika. Andohany ka isika tompo. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy miantso ny anaranao. Mibebaka Jesosy eo anatin'ny seza fiandriananao. Jesosy malala misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay teo Jesosy. Fa nizaka ny mafy tokoa ianao tompo. Eny Jesosy nasatroka tsilo anao Jesosy nampisatroana anao izany Jesosy. Tompo malala narandran'izy ireo ny tsilo Jesosy dia nataon'izy ireo tamin'ny lohanao. Nangiry firy ianao tompo, iranao ny tete Jesosy noho ny fahotanay, noho ny fahotako Jesosy. Mitala hoanao amin'ny Jesosy. Izy ihany no afaka melanao, izy ihany no afaka miaino anao. Aoka ianao anatina ny tompo tanteraka mba ho raisy ny fibebanao. Jesosy mamindra fo amiko ianao. Mamindra fo amiko ianao Jesosy. Satria tompo indraindray aho dia tsy mahatsiaro ny fijalianao. Indraindray aho tompo dia tsy mahatsapa ny fahalebiazanao. Ka mifona aho Jesosy. Mifona zay Jesosy. Mamelà ny elokay. Mamindra fo aminay Jesosy. Satria mpanota tsy mendrika izay. Mpanota tsy mendrika izay tompo malala fa ny ataonay foana no ataonay Jesosy. Impiry izay tompo no tsy mankatoa anao. Impiry izay no tsy miaino anao Jesosy. Mifona Jesosy. Mamelà ny eloko. Mamindra fo amiko Jesosy. Amboary aho Jesosy. Amboary aho tompo. Diovy amin'ny rahanao ny fisainako Jesosy. Diovy amin'ny rahanao ny fisainako Jesosy. Mba hisainako tahaka ny fisainanao. Mba tsy saina tsony zavatry ny tany aho Jesosy. Fa hifikitra aminao. Hifikitra aminao Jesosy. Hijery Jesosy. Lay azo fijaliana ny jalianao. Tompo malala any an-danitra tompo no tokony fisainanay. Satria tompo any no hiafaranay. Raha matody hatramin'ny farany izay. Araka ny teninao tompo. Zay mahatratra amin'ny farany no vonjena Jesosy. Tompo mbola lavitra ny lalanay.
ka mamindra fo Jesosy. Diovy Jesosy ny masoko. Diovy ny masoko eto amin'ny tompony masonao. Zavatra jereny masontsika. Diovy amin'ny rano Jesosy ny masonao mangata amin'ny Jesosy ianao. Mangata amin'ny Jesosy. Diovy ny tompo amin'ny rano ny masontsika. Ny masontsika mijery indraindray tsy mendrika akory anatrehan'ny tompo. Hitany tompo izany. Hitany tompo izany. Hitany anjeliny izany. Ka mibebay ianao amin'ny fijerinao. Mibebay ianao amin'ny fijerinao. Ny fijery mangaraka, ny fijery mianjonanjona, ny fijery mizaozao, ry havana mibebay ianao, mibebay ianao, fa akaiky ny tompo, Jesosy io. Diovy ny masoko Jesosy, mba hijery mahitsy Jesosy, mba hijery madio Jesosy eo anatrehanao, tompo malala o. Sasao ny masoko amin'ny ranao, sasao ny masoko amin'ny ranao. Ifonako aminao Jesosy, ny fijery tsy mendrika rehetra. Ifonako aminao Jesosy io, ny fijery fitsaratsarana rehetra. Ifonako aminao Jesosy io, ny fijery miavonavona rehetra. Ifonako aminao Jesosy io, ny fijery mizaozao rehetra. Mifona Jesosy io, ny fijery zavatra andaniana fotoana Jesosy io. Tompo diovy amin'ny ranao ny masoko, diovy amin'ny ranao ny masoko. Zinona moa aho tompo, zay vitsika kely tsy mendrika eo anatrehanao. Diovy ny masoko Jesosy. Diovy ny masoko Jesosy io, mba hadio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao ao Jesosy. Sasao amin'ny ranao ao Jesosy io, mamelay anao. Diovy Jesosy ny vavako. Diovy ny vavako amin'ny ranao. Diovy ny vavanay amin'ny ranao Jesosy io. Ny vavanay zanak'olombelona. Miteniteny foana. Mimenimena foana. Tsy mety faly Jesosy io. Mifona Jesosy io. Mifona Jesosy io. Ifonako aminao ny vavako. Tompo diovy ny vavako. Diovy amin'ny ranao ny lelako Jesosy io. Mba hadio Jesosy io. Mba ho tsisy fitaka Jesosy io. Diovy ny lelako Jesosy io. Diovy ny lelako Jesosy io. Mifona aminao a Jesosy io. Mifona aminao a Jesosy malalao. Diovy ny lelako. Diovy ny lelako. Mangata amin'ny tompo anadiovany ny lelanao. Mangata amin'ny tompo. Mangata amin'ny tompo anadiovany ny lelantsika. Eny. Toy ny mahita lelana mena rana aho. Ry havana. Misaraka ny lohany ilay lelany. Misy miteniteny foana. Ohatra ny mena rana zany. Ny lelantsika rehefa maloto fiteny isika. Eny mena rana ela no mamandrika atsika amin'izany. Ka mangata amin'ny tompo. Mibeba aminy. Anasany ny lelantsika tsiraray avy. Ry havana condamnation. Tonga de very isika raha tsy mibebaka. Very raha tsy mibebaka. Mifona amin'ny tompo. Mifona amin'ny tompony amin'ny fiteny rehetra. Ny fiteny masika. Ny fiteny fosafosana. Fiteny miavonavona. Ry havana mibeba amin'ny tompo. Mibeba amin'ny tompo fa tsy afabela isika. Tsy afabela isika raha tsy mibebaka. Mangata amin'ny tompo. Mangata amin'ny tompo. Anadiovany ny lelanao. Anadiovany ny lelantsika. Mangata amin'ny tompo amindra fony amintsika. Amindra fony amintsika. Mila isika miova. Mila isika miova. Mangata amin'ny tompo. Jesosy io. Sasao lelanay Jesosy io. Sasao ny lelako tompo mba hadio anatrehanao. Mba hadio anatrehanao Jesosy io. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao Jesosy io. Diovy ny lelako Jesosy. Diovy ny lelako Jesosy io. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Ifonako aminao tompo. Tsy anambara ny vavako rehetra. Tsy araka ny sitraponao. Diovy ny vavako Jesosy io. Diovy ny vavako Jesosy io. Ampenaro angina aho. Ampenaro angina aho Jesosy io. Eo anatrehan'ny fandrika rehetra. Eo anatrehan'ny fandrika rehetra. Diovy ny lelako Jesosy io. Diovy ny lelako Jesosy io. Mamindra fo amiko ianao. Mamindra fo amiko ianao. Mamelaay anao Jesosy io. Mamelaay anao Jesosy io. Diovy ny lelako Jesosy. Diovy ny lelako Jesosy. Tompo malala o entiko aminao ny sofoko. Ny sofoko Jesosy io. Tsy renesy ny sofoko. Diovy ny sofoko tompo. Diovy ny sofoko. Ny amin'izay tanatin'ny sofoko Jesosy io. Eniko nandalo tanatin'ny sofoko. Ira zao tontolo zao. Teny rehetra tsy mendrika Jesosy io. Ifonako aminao.
Diovy ny sofoko Jesosy. Diovy ny sofoko Jesosy io. Mba hadio eo anatrehanao. Mba hadio anatrehanao. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tompo. Mangataka aminao tompo. Mangataka aminao Jesosy io. Mamindra fo amiko ianao. Mamindra fo amiko ianao. Jesosy malala o. Mangataka aminao koa Jesosy io. Diovy Jesosy io. Ny tanako. Diovy ny tanako Jesosy io. Adio Jesosy. Adio Jesosy io. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao. Sasao amin'ny ranao ny tanako Jesosy io. Mba adio Jesosy io. Mba adio Jesosy io. Diovy ny tanako. Zay nikasi ny tanako. Zay noraisy ny tanako Jesosy io. Zay naloto teo anatrehanao. Oka ianao anasa ny tanako amin'ny ranao. Oka ianao anasa ny tanako amin'ny ranao. Eto eo amin'ny tompo ny tananao. Satria tany magasin ianao. Taiza nandehananao. Zavatra kasi ny tananao. Raha maloto ny tanantsika anatrehan'ny tompo. Dia tanantsika tsy mendrika anatrehan'i Jesosy. Tsy mendrika. Fa toy ny mahita ny fahavalo aho. Izy no hanapaka ny tanantsika amin'ny ratsan-tanantsika. Riavana ho tapahany tanantsika. Ho tapahany favalo ny tanantsika raha velany amin'ny elo isika. Ny tanantsika va no averentsika. Tanantsika va no averentsika any amin'ny elo. Mibeba ianao. Zay nikasi ny tananao. Mibeba ianao. Diovy amin'ny ranao ny tanako Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny tanako Jesosy io. Tompo malala o. Oka ianao tompo anadio ay tanteraka. Anadio ay tanteraka. Ny tongotro Jesosy io. Tsy nandehana ny tongotro. Tsy mendrika teo anatrehanao. Sasao ny tongotro Jesosy. Sasao ny tongotro Jesosy mba adio. Adio anatrehanao. Tompo malala mamindra fo amiko ianao. Mamindra fo amiko ianao Jesosy malala o. Eny etiny eo amin'ny tompo ny tongotra ao. Toerana nandehananao. Mety tsy voatandrinao ny tenanao fa nandehana ianao. Mibeba ianao. Mibeba ianao. Miverena amin'ny tompo ianao. Miverena amin'ny tompo ianao. Dia mbola misy ny fotoana. Fa ny dia tongotra antsika tsiraray avy. Io no anakondane ny tompo antsika. Io no averentsika va. Toerana andehanantsika tsy araka sitrapony. Mibeba. Mibeba amin'ny Jesosy. Mibeba amin'ny Jesosy. Aza manaiky hoentin'ny tongotra ao mandehandeha amin'ny toerana tokony tsy hidirana. Na tokony tsy andehanana. Mibeba amin'ny Jesosy. Misy mandeha amin'ny toerana tsy mendrika tokony andehanany ato. Misy olona ato nandeha tamina toerana nefa rehefa nanakanazy ny fanahy masina. Nanakanazy ny fanahy masina dia mbola nandeha ihany ianao. Mbola nandeha ihany ianao tsy fantatra ianao. Tsy fantatra ianao fa zay ny tenen'ny fanahy masina eto. Nandeha ianao tamin'ny toerana nanakanany ianao. Iny tongotra nandeha iny dia oko fantatrao fa averenao. Zany hoe voasoratra fa nandeha tamin'ny toerana tsy izy ianao. Ka miandry ianao ny tompo. Miandry ianao ny tompo. Ho very ianao raha tsy mibebaka. Ho very ianao raha tsy mibebaka. Eny tsy tandrinao izany. Tsy neritreritranao hoe andà. Fa nataonao nandehananao ihany. Nefa tokony tsy nandeha ianao. Ka mibeba ianao tompo. Mibeba ianao tompoko fa miandry anao ny fitsarana. Miandry anao ny fitsarana. Tsy ho afabera ianao raha tsy mibebaka. Mifona amin'ny Jesosy. Dia mbola misy ny fotoana. Matoa tonga eto fanahy masina miteny. Dia fantatrao ianao. Tsy fantatra ianao fa ny fanahy masina mahafantatra tsara. Anao zay ambarany fanahy masina eto. Ka mibeba ianao. Na oviana na inonao izao, teny izao. Dia ho anao izany. Taizany nandehananao. Tsy nekeny tompo izany. Fa mbola nandehana ianao. Ka mibeba ianao tompo. Mibeba ianao tompo. Mibeba ianao tompo. Jesosy malala o. Sasao amin'ny ranao ny tongotray. Sasao amin'ny ranao ny tongotray Jesosy o. Mba adio. Mba adio Jesosy. Mba adio Jesosy io. Mangataka aminao Jesosy io. Anadio ny tongotray amin'ny ranao Jesosy io. Diovy Jesosy io. Mamindra fo aminay. Jesosy io. Sotroko ny ranao Jesosy. Anadio ny taovako rehetra. Anadio ny anatin'ny tenako rehetra Jesosy io. Diovy Jesosy ny taovako. Ny tenako Jesosy io. Lalandrako Jesosy io. Diovy amin'ny ranao. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. E sakafo nohaniko tsy araka ny sitraponao. Zay nisy fandriky ny fahavalo Jesosy io. Dia dorako amin'ny ranao. Dorako amin'ny ranao. Dorako amin'ny ranao Jesosy io. Oka ianao tompo. Oka ianao tompo anadio ahy. Anadio ny taovako rehetra amin'ny ranao soa. Amin'ny ranao soa. Amin'ny ranao soa. Misaotra anao Jesosy. Rakofy ny ranao zay tsiraray avy. Rakofy ny ranao zay tsiraray avy.
Jesosy eo hitsangana izay, androka ny asan'ny fahavalo izay mitady hamitaka anay, izay mipetapetaka aminay, de tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana. Ka raisinay tompony fahefana avy aminao. Ianao nanome fahefana Jesosy. Ka raisiko Jesosy ny fahefana, raisiko fahefana avy amin'ny lanitra, satria tsy ny tenanao mandroaka devoly, tsy ny tenantsika, fa ny fahefan'ny lanitra no omeny ianao, omeny antsika ahafahantsika mandroaka ny herin'ny maizina, satria izy no tompo mpanjaka. Ka raiso fahefan'ny lanitra, raiso anaran'i Jesosy efa Nazareta, ka amin'ny anaran'i Jesosy efa Nazareta no androanao ny asan'ny maizina rehetra. Ka hitsangana izay Tompo, androaka ny asan'ny fahavalo rehetra zay mitady hanafika anay. Ka anaranao Jesosy ny adidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra. Dia miala ianareo anaran'ny Tompo avy Nazareta, torona amin'ny ran'ny Jesosy, miala nareo devolin'ny Jezebela, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Torona amin'ny ran'ny Jesosy, miala devolin'ny Jezebela any davaka ny elo plasanao anaran'i Jesosy Nazareta. Miala nareo potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Eto anareo, torona amin'ny ran'ny Jesosy, miala zay produit, zay fofofona ratsy rehetra, zay mipetapetaka ato tokantranoko ato. Na ina tafiditra tato anaran'i Jesosy efa Nazareta de roahako anareo, miala devolin'ny Jezebela, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny Jesosy, andavaky ny elo ny plasinareo, davaky ny elo ny plasinareo. Eto etanao Jezebela, eto etanao, davaky ny elo ny plasinao. Torona amin'ny ran'ny Jesosy, miala ambony ka hatrany ambany, miala amin'ny tenako anareo. Potena amin'ny ran'ny Jesosy, miala amin'ny ankohonako anareo. Potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny Jesosy, davaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo, ifaresy nareo, miala koa devolin'ny serpent ancien, miala devolin'ny menarana ela. Potena amin'ny ran'ny Jesosy, na ran'ny Jesosy Nazareta didiko anao, potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Feu, 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 davaky ny elo ny plasin'ny devoly menarana ela. Miala anao, fa resy anao ry Satana. Torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Miala amiko, miala amin'ny ankohonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Ran'ny Jesosy mandravarava menarana ela, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny Jesosy. Miala reo ambony ka hatrany ambany, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Tsy manan-kery, tsy manam-pifanato tokantranoko nareo, tsy manan-kery rehefa resareo, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny Jesosy. Miala nareo, miala devoly Lucifera, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, tsy mipetapetaka aminay, tsy mitsofotsofoka ato. Torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, mandidy anao na Jesosy Nazareta, miala ianao, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Miala amin'ny tokantrano, miala amin'ny fiainako, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Torona Jesosy davaky ny elo ny plasinao Lucifera, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Efa resy ianao, miala amin'ny asan'Andriamanitra koa, tsy manafinafika anay fa torona amin'ny ran'ny Jesosy. Torona amin'ny ran'ny Jesosy, efa resy ianao Lucifera, efa resy ianao, torona amin'ny ran'ny Jesosy, davaky ny elo ny plasinao. Miala devoly Beelzeboba, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Miala amin'ny ankonako, miala amin'ny fiainako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny Jesosy, efa resy davaky ny elo ny plasinao Beelzeboba. Eto ny etanao, miala nareo devolin'ny dragona, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Dragona fitoloha, didiko amin'ny Jesosy Nazareta, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Davaky ny elo ny plasinareo, miala nareo. Fanaratsy zay mielo eny mirivotra eny, zay mitady hanafika anay de tsy ambinina, fa torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Efa resy nareo, efa resy nareo, davaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo devoly rehetra mandringana rehetra, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Devoly mitondra loza, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Miala devoly mpampiady rehetra, potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Davaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo devoly accident, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Efa resy nareo, davaky ny elo ny plasinareo. Miala nareo, ny fanampamitaka rehetra, tsy ambinina fa efa resy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Davaky ny elo ny plasinareo, efa resy nareo. Miala nareo ny fanaratsy rehetra, na iza na firina voatona tsy voatona de miala amin'ny Jesosy Nazareta, potena amin'ny ran'ny Jesosy, potena amin'ny ran'ny Jesosy. Miala devoly mpamosavy, fanafika rehetra tsy ambinina, fa torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy. Ran'ny Jesosy mandravarava favany, ran'ny Jesosy mandravarava favany, efa resy nareo. Davaky ny elo ny plasinao Jesosy Nazareta, efa resy nareo. Torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny ran'ny Jesosy, torona amin'ny Jesosy. Efa resy nareo, davaky ny elo ny plasinareo na ran'ny Jesosy Nazareta. Any ny plasinareo, any ny plasinareo. Eto nareo Satana, davaky ny elo ny plasinareo. Ran'ny Jesosy mandrakotra anay, ran'ny Jesosy mandrakotra anay san'Andriamanitra, ran'ny Jesosy mandrakotra an'izao écran zao, ran'ny Tompo mandrakotra anao aby Jesosy, ran'ny Jesosy mandrakotra ny ankohonao, mandrakotra ny tenanay. Torona amin'ny ran'ny Jesosy ny asan'ny maizina rehetra, tsy ambinina, efa resy davaky ny elo ny plasinareo na ran'ny Jesosy Nazareta. Ka misaotra anao Jesosy io, misaotra anao Jesosy io. Rakofy amin'ny ranao zay, rakofy amin'ny ranao zay ny lohanay ka hatramin'ny faladianay. Rakofy amin'ny ranao Tompo malala ho, lohanay ka hatramin'ny faladianay. Ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy, misaotra anao Jesosy. Andoaly ka antsika angataka ny fanay masina, angataka ny fanay masina ameno antsika,
Ameno antsika. Ameno antsika. Ngataka ny fanahy masina isika. Aloha amponopon'Andriamanitra hitondra ny teniny angataka ny fanahy masina isika. Eny, efa madio isika izao satria efa nandroaka devoly isika. Efa nibebaka aloha isika dia nandroaka devoly dia angataka ny fanahy ny iray isika ameno antsika. Fanahy masina malala o. Ianao ilay fanahy lehibe indrindra. Ianao ilay tranahy mpiandohana nanomba tambony rano. Ianao ilay fanahin'Andriamanitra masina indrindra. Ka mangataka aminao fanahy masina o. Oka ianao ameno ny banga rehetra anatinay. Fenoy anao aho fanahy masin'Andriamanitra. Fenoy anao aho fanahy masina. Mila anao fatratra aho. Mila anao fatratra aho. Fanahy ny faherezana fenoy anao aho. Fanahy fahazavan-tsaina fenoy anao aho. Fenoy anao izay zanakao tsiraray avy. Mamenoa anay ianao. Fenoy anao izay tsiraray averan-tany. Mba ahery. Fanahy fanasitranana. Oka ianao nasitrana izay marary. Fanahy masina mila anao izay. Mila anao izay fanahy masin'Andriamanitra o. Enao no andry ankinanay. Ianao rery ihany. Ka mangataka ny fanahy avy aminao. Fenoanao fanahy masina o. Fenoanao izay fanahy masina o. Fenoanao izay fanahy masina o. Mila ny fahafenoana avy aminao. Mangataka aminao koa aho. Amin'ny mpanompo izay hitondra ny teninao rehefa avy eo. Oka ianao hikasika ny lelany. Oka ianao hampiteny azy. Fa tsy handeha araka ny nofiny izy. Fa oka ianao no hitarika azy. Ka misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao fanahy masina. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina o. Misaotra anao. Misaotra anao. Eny fanahy ny fitiavana. Omeo fo ity izay. Fanahy ny fitiavana. Omeo ny fitiavanao izay zanak'olombelona. Me ny fitiavanao izay tsiraray avy izay manatrika ato. Eny fanahy ny fitiavana. Mangataka fitiavana avy aminao izay. Aizanay mitia. Aizanay mitia anao ray malala o. Aizanay makatoa anao ray malala o. Aizanay manao izay sitrakao ray malala o. Aizanay koa ity ny olona tahaka ny fitiavanay ny tenanay. Eny araky ny teninao Jesosy io. Eny tompo. Mba ho tianay ny olona tahaka ny tenanay Jesosy io. Jesosy malala o. Ampenaro izay. Ampenaro izay itia. Satria ianao manana ny fanahy ny fitiavana. Ka ianao lay agape. Ka oka ianao tompo. Anome ny fanahy ny fitiavanao anay tsiraray avy. Fenoanao koa izay fanahy ny fahendrena. Fanahy fahendrena. Omeo fahendrena izay. Omeo fahendrena izay. Mba izanay mandeha araka ny sitraponao. Izanay mandeha araka ny sitraponao. Ka misaotra fanahy masina. Eny fanahy fatakarana. Eny ameo izay mba hatakatra izay sitrakao. Sitrakao irery ihany. Fanahy fahazavan-tsaina. Eny fanahy fiton'Andriamanitra. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Araka ny teninao Jesosy io. Fa izao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany. Ka misaotra anao izay Jesosy. Misaotra anao izay Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. 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 Aleluia. Misaotra ny tompontsika dia omeo koa ny mpanofon'Andriamanitra zany mitoy any dia tonga dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy Aleluia. Amen. 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 Nisy fahatapahana kely moa zany ny fotoana nandritra ny fitaovavahana teo ka nisy ohatran'ny hoe manako. Tsy haiko na mbola manako any amin'ny anabavy any angambany na maheno tsara. Mila miteny mafimafy azafady. Eto tompoko. Dia misaotra ny tompontsika dia mamerina ny fiarabana moa zany efa nataon'ny mpanompony teo ny fiarabanantsika rehetra fa miarabantsika koa zao zany mandray fitenena dia mampitombona amintsika tsirairay avy ny fahasoavana, fiadanana ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina sy ny fiarahana amin'ny tompo zany Jesosy Kristy sy Andriamanitra. Dia isorantsika ny tompo ny amin'ny fampibahana ny amin'ny fitarihana teo araka ny teny fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Zany teny zany dia mbola mampirisika antsika zany mba haritra amin'izao fiaraha-mivavaka izao Indraindray mety ho lava, indraindray mety fohy ny fiaraha-mivavaka fa mila maharitra isika. Tsy tsara zany ny manao hoe tsitipahatra. Misy moa zany ny fasarotana indraindray ny amin'ny réseau fa
rehefa hoe vonona isaky ny asabotsy amin'ny valo zany, isaky ny asabotsy amin'ny valo alina aty Eropa, dia mivonono ianao a, iona amin'ny tompo a, dia maharetatra amin'ny farany fa hamangy anao ny tompo, hamangy antsika tsiraray avy a, miteny izy, tsy hampozona amin'ny fotoana mety ialanao kely eo no tonga ny fanamasina hiteny ampafantatra anao ny sitrapony a, dia tsy heninao ny sitrapon'ny tompo fa maharetatra amin'ny farany. Zay ny dikan'ny teny teo zany hoe maharetatra amin'ny farany a, fa zay maharitra hatramin'ny farany ozy izy a, zay natao hoe zay no vonjena. Tany amin'ny marika toko fahatelo amby folo ary izy ny teny an'izay zany a, andiny fahatelo amby folo. Dia teny enitsika matetika zany a eto amin'ny fiaraha-mivavaka ho avy Jesosy indrindra ny isaky ny asabotsy zao a, dia ao amin'ny Korinthiana voalohany toko fahaenina ny andiny fahasivy amby folo, fatononon-keto zany fa zay no teny famparezantsika hoe aminaran'i Jesosy izy hoe andiny fahasivy amby folo ny Korinthiana voalohany toko fahaenina hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'ny Andriamanitra. Miverina matetika zany eto a fa tsika ny tenantsika dia tempolon'ny fanahy masina. Zay zany a no hoentin'ny tompo ho ifampaharezantsika hoe tena tsapantsika tokoa ve fa tempolon'ny fanahy masina ny tenantsika araky ny fampibebahany efa nitenenina teo. Matoa nasaina mibebaka ny amin'ny tenantsika, ny tenantsika zany a dia ny lelantsika, ny vava, ny maso, ny sofina, ny vatana, ny tanana, ny tongotra. Zay ny tenantsika zao zany a, le tempolon'Andriamanitra, tempolon'ny fanahy masina, zay nibebahantsika teo. Moa tsapantsika tokoa fa ny tenantsika dia tempolon'ny fanahy masina. Ivavakantsika alohan'ny andraisantsika zany a ny fampaharezana ny amin'izany teny zany a, ivavakantsika tompoko. Iny tompo misaotra anao zay satria efa nitarihanao teto, ianao no mitarika ny fotoana, ianao no niaraka taminay natanteraka zao fotoana zao, ianao tsy noho ny zahay tsiraray avy a, fa noho ny famindraponao dia tanteraka zany androany a, isaky ny asabotsy amin'ny valo alina tahaka izao aty Eropa, dia mihaona aminao eto zay a, sy ireo mpanomponao maro izay mitady anao. Aoka izay tokoa tsy hanao tsitopahatra fa tena ahatra hatramin'ny farany satria tianao zay ho vonjena, ka dia mpahareto zay Jesosy, raha hieniny teninao koa, aoka ianao ny teny, aoka tsisy feonay fa tsy ny feonao a, aoka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany a, ka dia mitenena foana araka ny fombanao fa vonikely zay fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika fa dia izy tokoa no ampaharitra antsika, dia ho vonjena zany tsika tsiraray avy a, raha zao ianao zany vao maheno ny teny a, ka mbola tsy nanolo tena tamin'ny tompo, mbola tsy tsapanao fa ny tenanao, ny tenantsika neka dia tempolon'ny fanahy masina, dia miomana atolory ny tenanao zany amin'ny farany hivavakantsika, hanao vavaka fanoloran-tena ho an'ny tompo, raha mbola tsy nandray an'ny tompo ianao na mbola tsy nanolo tena ho an'ny tompo zany a, na hanao fanavaozana fanoloran-tena, dia mahareta fa fotoana anio a ho anao zany. Nisy tenin'ny mpanompony teo fa nambarany a tamin'ny fibebahana, ny amin'ny hoe teny ho an'ny tsiraray avy a, ny amin'ny lelantsika, ny amin'ny maso, ny amin'ny tongotra, fa amin'ny farany zany a dia mbola hivavaka manokana antsika ho anao izay vonona n'olo tena ho an'ny tompo a, hibebaka ary indrindra hanavao fanoloran-tena dia hivavaka antsika mahareta fa ny tompo a dia tsara ary tsika izao dia ny tsiraray avy dia ny fidiny ho tempolon'ny fanahy masina. Vakintsika zany zay avy eo a, zay momba ny tempolon'ny fanahy masina zany, fa mila fantarina hoe inona moa le tempolo voalohany a, izay namboarin'ny tompo, namboarin'Andriamanitra zany. Ny tempoly a izay namboarin'Andriamanitra tamin'ny andro Mosesy a, dia hitantsika, ho hitantsika zany any amin'ny Exodosy toko fahaefapolo. Ny Exodosy toko fahaefapolo a no vakintsika, andraisantsika zany hoe inona le hoe tempolon'ny fanahy masina izay efa noman'ny tompo tamin'izany izy dia efa nanomana ny tempolon'ny fanahy masina zany, ny tempoly izay ny fidin'Andriamanitra nasainy natao teo afovoan'ny zanak'Israely, dia tamin'ny andron'ny zanak'Israely navoaka tany amin'ny tany Ezipta, tany anefitra zany nanamboaran'ny tempoly, ary niseho tamin'ny Mosesy mihitsy izy tamin'izany a, nihaona tamin'ny Mosesy a, nampahafantatra hoe izao no anatanterahana atao hoe tempoly. Ny tempoly moa zany a dia
tamin'izany ny fihaonan'Andriamanitra dia nataony hoe taberna kely. Taberna kely fanazavana foana moa ity zany amin'ny teny gasy hoe taberna kely rehefa miresaka hoe kely dia ohatrany hoe zavatra kelikely zany ina zany anarany hoe taberna kely zany, fa amin'ny teny frantsay izy hoe tabernacle, amin'ny teny anglisy hoe tabernacle, dia amin'ny teny gasy izy nadika tamin'ny teny gasy amin'ny teny anglisy zany dia ohatrany hoe nalaina hoe taberna kely fa tsy zavatra kely io, fa tena tempolon'Andriamanitra, fihaonana, tranolay fihaonana, zay no fiantsonana azy koa, zay namboarin'ny tompo zany nasainy namboariny tamin'ny Mosesy. Taberna kely ozy izy na tranolay fihaonana, tena hoe fihaonan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, indrindra fa rehefa te eo amin'ny mpisorona izy zany na tamin'ny Mosesy dia tao izy nihaona. Dia mampirisika anao zany tsy ho vakintsika hatrany amboloany satria ho lavalava raha ho raisina hatrany amboloany ny hatrany amin'ny toko faha-efapolo zany, fa ao amin'ny exodosy manontolo ary izy dia efa nasainy nomanina zany be da be ny fanomanana hoe zao atao ny amin'ny zavatra atao amin'ny tempoly fihaonana io zany fa aty amin'ny faraparany efa isokatra le taberna kely vao vakintsika zany izy ny andininy fahaenina ambin'ny folo no manomboka raisitsika zany amin'ny toko faha-efapolo amin'ny exodosy vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia natao Mosesy izany araka izay rehetra nandidian'ny tompo azy tamin'ny andro voalohany, tamin'ny volana voalohany, tamin'ny taona faharoa no nananganana ny taberna kely. Andiny faha 20 amin'ny lohateny hoe manangana ny taberna kely Mosesy. Nanangana ny taberna kely i Mosesy, napetrany ny fahaladiany ary natsangany ny hazo fisaka momba azy dia nampidiriny ny barany ary natsangany ny andriny. Novelariny teo ambonin'ny taberna kely koa ny lay ary nataony teo amboniny ny rakotry ny tranolay arak'izay nandidin'ny tompo azy. Dia nalainy ny vavolombelona ka napetrany tao anatin'ny vata ary ny bao dia nataony teo amin'ny vata. Ny rakotra fanaovam-panavotana indray dia napetrany teo ambonin'ny vata ary ny vata dia nampidiriny tao amin'ny taberna kely ka na antony ny efitra lamba fanakonana mba anakona ny vata misy ny vavolombelona arak'izay nandidin'ny tompo an'i Mosesy. Napetrany tao anaty tranolay fihaonana ny latabatra teo amin'ny lafiny avaratra amin'ny taberna kely teo ivelan'ny efitra lamba ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan'ny tompo izy arak'izay nandidin'ny tompo an'i Mosesy. Ny fitoeran-jiro dia napetrany tao amin'ny tranolay fihaonana tandrifin'ny latabatra teo amin'ny lafiny atsimo amin'ny taberna kely dia nampirehitra ireo jiro ireo, dia nampirehitra ireo jiro teo anatrehan'ny tompo izy arak'izay nandidin'ny tompo azy. Ny alitara volamena dia nataony tao amin'ny tranolay fihaonana teo anoloan'ny efitra lamba ary nandoro didikazo manopofona teo izy arak'izay nandidin'ny tompo an'i Mosesy. Nataony teo amin'ny varavaran'ny taberna kely ny varavarana lamba, ny alitara fandoroana, ny fanatitra dorana manontolo kosa dia napetrany teo anoloan'ny varavaran'ny taberna kely na ny tranolay fihaonana ary nateriny teo ambonin'io ny fanatitra dorana manontolo sy ny fanatitra avy amin'ny zavamaniry arak'izay nandidin'ny tompo an'i Mosesy. Ny koveta dia nataony teo an'lelan'elan'ny tranolay fihaonana sy ny alitara ka nasiany rano ho fidiovana tao anatiny. Teo no nanadiovan'ny Mosesy sy Arona ary ireo zanany ny tongony aman-tanany. Rehefa niditra ao amin'ny tranolay fihaonana mantsy izy ireo ka nanakaiky ny alitara dia nisasa araka nandidin'ny tompo an'i Mosesy, natsangany koa ny kianja manodidina ny taberna kely sy ny alitara ka ny vavahady lamba dia nataony teo amin'ny vavahadin'ny kianja dia vitan'i Mosesy ny asa rehetra. Andininy faha-efatra amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy nameno ny taberna kely ny voninahitry ny tompo ary nanarona ny tranolay fihaonana ny rahona ary ny voninahitry ny tompo dia nameno ny taberna kely
tsy afaka niditra tao amin'ny tranon'ilay fionany Mosesy satria ny rahona dia nitoetra teo amboniny ary ny voninahitry ny tompo dia name ny tabernakely. Rehefa niakatra niala tamin'ny tabernakely ny rahona dia niainga ao amin'izay lalana alehan'ny zanak'Israely, fa raha tsy niakatra kosa ny rahona dia tsy niainga izy mandra-piavin'izay andro hiakarany indray. Fa ny rahon'ny tompo dia teo ambonin'ny tabernakely noho ny andro, ary nisy afo teo aminy noho ny alina teo imason'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny toerana rehetra nalehany. Amen. Tsara ny tompo ary tsara ny teniny. Mbola vakintsika moa zany ny amin'ilay Korinthiana voalohany toko fahaenina teo mombany hoe tsika zany no tempolin'ny fanahy masina rehefa aty aoriana rehefa tonga Jesosy. Fa tamin'izany nefa nambaran'ny tompo raha vakiana ny baiboly hatrany amin'ny Genesisy dia efa nitenin'ny fanahy masina izy efa niteny ny atao hoe Jesosy Kristy zay le fahazavana zay tenin'ny tompo dia lasa nisy ny zavatra rehetra Andriamanitra zany tany amin'ny Genesisy tany dia any amin'ny Jaona voalohany izy niteny hoe io le teny io tonga nofo, tsisy nahariana, tsy tanteraka zany ny rehetrarehetra raha tsy no niteny, ary zany teny zany dia ny antony nanaovana ny teny sy izao rehetra izao dia ho an'ny tompo, ho an'i Jesosy zany ka zany no antony na ty tabernakely ity zany hoe tranon'ilay fionana dia ho an'ny tompo io, ho an'i Jesosy. Raha ny tsaritsika zany tamin'ny fampibahana teo dia Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, natao tsinotsinona noho ny tsy finoan'ny olona, fa izy kosa dia nanolotra ny ainy ho fanavotana. Hitantsika teto fa misy zavatra fanavotana atao teto zany tsy afaka mihaona amin'ny tompo amin'ilay tranon'ilay fionana. Raha araka ny teniko teo hoe aty amin'ny toko faha-efapolo efa manao fehezina zany le tantara ny amin'ny fanambaran'ny tompo, ny amin'ny fanamboarana ny tabernakely, fa vakiana hatrany amin'ny toko voalohany ihany izy dia mahafantatsika inona moa zany ny antony nataon'ny tompo ho fanorenana ny amin'ny atao hoe tabernakely ity. Na ny fitafin'ny mpisorona ary ny zanak'i Arona no nifidiany zany ho mpisorona tamin'izany izay rahalahy Mosesy dia ny taranak'i Arona ny atao hoe Levita zany no lasa mpisorona zany teo amin'ny taranak'Israely. Tamin'ny tony izy dia mbola tany anefitra, fa rehefa tonga tany amin'ny tany Jerosalema, tamin'ny tany Kanana izay nifidianan'Andriamanitra azy dia nanao toerana tena tempolo ngeza be i Solomona zany. Davida ny saika nanao an'izy fa Solomona zanany no nanatanteraka an'le tempolo ngeza be dia nasiana mitovy amin'io tabernakely io tao anatin'ny tempoly, izay tranon'ilay fionana ihany koa zany. Ireo zavatra rehetrarehetra reto dia nentina tao amin'ny tempoly izay naorin'ny Solomona koa zany. Dia zay no tian'ny tompo ampifantarina antsika arak'ilay teny teo am-pampidirana teo hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Iza no vonjena dia atsika izay tempolin'ny fanahy masina, dikan'izany izay olona masina ihany hozy izy ny tompo nahita anazy. Hatramin'izany izy nefa niteny tamin'izany izay masina ihany, na mpisorona izay verina fa hoe masina eo hoe ny fidin'Andriamanitra ary dia hitantsika amin'ny plan moa zany fa mahazatra antsika amin'ny teny malagasy fa teny frantsay ny hoe plan sy ny hoe rafitra natao tao amin'ny tabernakely tao zany fa nisy ny tompo mihitsy no miteny hoe makay ianao faritra ohatran'izao eo anatrehanareo zany tany anefitra hoe zao 7-dimapolo ny lavany, dimapolo ny sakany dia fefeo reo zao ny fefy ataonao eo, zao ny endriky ny fefy dia 7 tranolay zao ny lamba atao dia tenenina ny zanak'Israely misy mana-talenta misy nanao an'izany, nandrafitra lamba, nandraitra, nanao lamba, ny nosy teo ny rideau na ny hoe ny efitra fanakonana zany dia misy ny efitra masina, misy ny efitra masina indrindra dia napetraka tao amin'ny efitra masina indrindra na ny araky ny teny teo hoe tranon'ilay fionana, ny vavolombelona, ny didifolo sy ny tehany Arona zany dia ny mofo mana natao tao anatin'ny tranolay tao ny hoe ihaona amin'ny tompo zany ny mpisorona. Fa nomaniny daholo zany mampahery antsika araky ny tenin'ny mpanompony teo, mila mamaky ny tenin'Andriamanitra dia raha vakiana manontolo ny Exodosy dia fantatrao zany zany tantaraiko zany fa famehezana azy zany mba tsy ho lava zany ny ampaherezantsika. Dia
betsaka ny tenen'ny tompo zao nataonao ao, asivy fitoeran-jiro ao. Iny zany atao amin'ny teny fa hoe menorah moa zany a, misy fitoeran-jiro amin'ny tranon'ilay fionana, tandrifiny latabatra, asivan'izao a, zao ny endriny a, zao ny bikany a, atao amin'izao izy, atao volamena ve sa atao vato sa atao hazo, arakarak'izay tenin'ny tompo teneniny tamin'ny Mosesy zany a, de zay ny tantarainy teo. Zay mahatonga amin'ny teny hoe zay nataon'ny tompo izy zay nataon'ny Mosesy araka nandidin'ny tompo an'ny Mosesy, naveriny foana zany a, zay didin'ny tompo ihany zany. Zay matetika no tsy zakan'ny olona rehefa mandidy ny tompo a, hoe zao atao a ny amin'ny fiainantsika amin'ny fanarahana anazy a, dia tsy tian'ny olona izy a fa tsy manaiky zany. Zay mahatonga an'le tenin'ny tompo teo mibebaka, mila mibebaka tsika, tenin'ny tompo aza miteniteny foana. Raha nandeha tamin'ny lalana tsy araka ny sitrapona anao dia mila mibebaka, mila mifona, dia ozy ny olona toetrany tsy mety zany fa na iny ny tiako iny lalana iny. Nefa iny lalana iny araka ny tenin'ny tompo a, mahalalaka iny. Fa manaraka an' Jesosy a dia tena hety, tena tery de tery manaraka ny tompo a, ka zay lalana tery zay matetika no tsy tian'ny olona manaraka azy satria fehezina, tsy afaka mandeha mivily izy amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana matetika, fa mila zany tsika tena mandeha amin'ny lalana tery izy lalana hety manaraka ny tompo. De zay mahatonga ny hety hoe nampianariny Jesosy ny fanahy masina mihitsy a, ny tompo Andriamanitra no niona tamin'ny Mosesy a, teo an-tendrombohitra, tao amin'ny Sinay zany, ny tendrombohitra hoe zao ataonao. Niona tamin'ny tendrombohitra, tamin'izy alohana hanome ny didi folo ny tompo, 7 alina sy 7 andro. Indroa ary zany satria nivakina izy avy eo, satria tsy nanaiky moa zany zanak'Israely fa niodina. 20 andro sy 20 alina no niona ny Mosesy tamin'ny tompo a, nampifantarany an'ireo zavatra rehetrarehetra eo, na ny teny ao amin'ny baiboly, io natao hoe Torah zany a, ny teny 5 voalohany a, ny hoe Genesis, ny Exodus, Leviticus, de ny Numérie sy ny Deutéronomie. Zany a, zany teny rehetrarehetra zay voasoratra ireo zany a, dia nomen'ny tompo amin'ny Mosesy a, nandritra ny 20 andro, 20 andro, 20 alina tao amin'ny tendrombohitra. Zay a no didy a nomen'ny tompo a, zay mahatonga an'izy hoe natao vavolombelona ny teny folo na ny didy folo a, zay nomen'ny tompo zany a, napetraka tao anaty vata. Dia nasainy teo na ny resaka hoe ny didika hazo manopofona, na ny endriky ny varavarana, dia hitantsika tsara fa teo ivelany a, rehefa natao zany le rafitry ny tabernakely a, dia teo ivelany a, isaka miditra amin'le misy varavarana idirana zany atao hoe vavahady a, de vao miditra eo a, de eo no natao ny toerana fisoronana. Io toerana fisoronana io a, dia rehefa tonga ny zanak'Israely ka mitondra ny fanatitra dorana tamin'izany a, dia na zava-maniry io na biby a, dia eo ivelany no atolotry ny mpisorona izy. Alohan'ny anaovana fisoronana ary dia nanao alohan'ny fisoronana dia mila manadio ny tenany a, ny tanany sy ny tongony a, ny mpisorona. Zay ny tian'ny tompo a, raha henontsika tsara rehefa mibebaka tsika rehefa mifona, de tenenin'ny tompo foana, na mibebaka tsika hoe fa maninona ary tsika no mifona ho an'ny tenantsika, ho an'ny tongotra sy ny tanana, fa araka ny teny teo hoe tsy mihaino ny mpanota ny tompo. Mila manadio ny tongotra sy ny tanana, ny tenantsika manontolo, zay vao miona amin'ny tompo zany a. Na de misy ary ny atao hoe fomba mahazatra hoe ho avy zay ho any amin'ny tompo, ho any amin'ny tempoly a, eona amin'ny Jesosy, de lasa firana, horakoraka be, de lasa na manao manembonembona eo zany, fa ny tena tian'ny tompo a de manadio. Zay le fibebahana. Jesosy a, na Jaona rehefa nitory voalohany a, de zay foana ny teneniny, ny fibebahana, nitory ny fibebahana, na Jesosy zany nitory teny voalohany nataon'i Jesosy sy nataon'i Jaona mpanao batisa, mibebah ianareo, mibebah, de ny fibebahana de tsisy afa-tsy ny fialana amin'ny fahotana. Zay mahatonga le mila miala, mibebaka amin'ny fona, de rehefa tonga ny fibebahana dia manadio ny tena amin'ny rano. Alohan'ny hiditra amin'ny ao anatin'le tabernakely zany a, misy rideau zany varavarana, de misy toerana anankiray hoe basine zany, na toerana ngeza, zavatra ngezabe misy rano, de eo a ny mpisorona, na ny levita, na ny zanaky Arona ozy izy sy ny taranany a, manadio ny tongony alohan'ny miditra ao. Tsy manadio mihitsy ianao raha tsy tafiditra mihitsy raha tsy manadio tongotra eo.
dikan'izany amin'ilay toerana masina idirana zany hoe eona amin'ny tompo dia mila manadio zany dia endriky ny atao hoe batisa ihany koa. Mila manadio tongotra, manadio ny tena ary ny zanak'Israely rehefa tena hoe nanatona ny tompo dia alohan'ny niaonany tamin'ity zany dia nidiovo mihitsy. Zany nahatonga ny tompo hoe hain'Andriamanitra ny hoe nametraka anazy hoe ndana mandeha amin'ny lalana maina, fa nasainy nidiovina mihitsy tamin'ny nandalovany tao anatin'ny ranomasina mena. Zany ny dikan'ireny sasan'ny tompo. Zany anisan'ny batisa zany natao tamin'ny zanak'Israely manontolo satria hiaona amin'Andriamanitra izy. Zany koa nataon'i Jesosy tsy nanao ny asa ny tompo. Tsy nanao ny asany izy araka ilay toriteny teo hoe nombony izy avy eo nenjehana. Tsy nanomboka ny asa mihitsy Jesosy raha tsy natao batisa. Jaona mihitsy zany Jaona ary niteny hoe za tsy tokony hanao batisa anao ozy ny tompo hoe tanterao zany ary rehefa vita ny batisan'i Jesosy dia tonga ny fanahy masina amin'ny endrika voromailala zay tamin'i Jesosy zany. Zany koa dia voasoratra eto. Rehefa nisasa, rehefa natomboka ny asany tao amin'ny tabernakely dia inona ny zavatra niseho? Tonga dia raisitsika ary ambany ery zany andiny efatra amby telopolo fa ny andiny teo moa zany efa nazavaiko teo hoe alohan'ny idirana amin'ny toerana masina sy ny toerana masina indrindra ny mpisorona dia mandoro ny fanatitra aloha dia manadio ny tenany amin'ilay basinina zany alohan'ny miditra ao. Fa manomboka amin'ny andiny efatra amby telopolo rehefa vita zay dia inona nataony? Ary amin'anaran'i Jesosy hoe ary nanarona ny tranon'ilay fionana ny rahona ary ny voninahitry ny tompo dia namieno ny tabernakely. Hitantsika amin'izany fa rehefa vita zay rehetrarehetra zay ka nanaiky ny sitrapon'ny tompo na Mosesy na ireo mpisorona zany dia zay vao tonga ny fanahy masina. Zay le hoe nanaiky Jesosy natao batisa, natao nanaraka ny tenin'ny tompo ny rainy zany dia tonga ny fanahy masina niteny taminy araka ny teniny hoe tia ny zanako malalako zay sitrako ozy izy no enoy. Zay mahatonga antsika hoe hiain'ny tenin'ny tompontsika avy eo amin'ny Jesosy ity zany tamin'izany efa nomanina zany tamin'ny amin'ny testameta taloha tany. Tsika moa zany niteny hoe testameta taloha fa testameta izay nisoratana talohan'ny nahatongavan'i Jesosy dia ndray testameta nisoratana tao aorian'ny nalasan'i Jesosy zany taorian'ny nahatongavan'i Jesosy hoe tamin'izy teraka. Fa tsisy hoe taloha sy tariana ilay izy raha ny tena marina fa testameta io dikan'ny testameta dia fanarahana alliance ozy izy ohatran'ny olona manao fanarahana zany hoe ty zavatra ty ny fanarahan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely talohan'i Jesosy dia Jesosy indray zany ny fanaraka ny tenin'ny tompo na mpianatra be dia be izy hoe zao nataonareo rehefa lasa ho avy ny fanahy masina dia hiasinareo mitory ny filazantsara. Dia lasa feno ozy izy, feno voninahitry ny tompo nameno ny tabernakely. Zany tsy maintsy nomanina daholo ny zavatra rehetra araka ilay teniko teo hoe toko efapolo mahery zay talohan'io zany nanambara manomana ny amin'ny nanamboarana tabernakely eo fa aty amin'ny toko efapolo aty vao miseho voninahitr'Andriamanitra hoe namen'ny tabernakely ny voninahitry ny tompo. Andiny fadimy amby telopolo amin'anaran'i Jesosy. Tsy afaka niditra tao amin'ny tranon'ilay fionana i Mosesy satria ny rahona dia nitoetra teo amboniny ary ny voninahitry ny tompo dia nameno ny tabernakely. Eritrereto fa na Mosesy ary Mosesy moa zany matetika rehefa miakatra any amin'ny tendrombohitra dia tonga ny rahona izay endrika ihany koa zany endriky ny fanahy masina mampiseho fa misy ilay Andriamanitra ary velona izy. Rehefa eo Andriamanitra amin'ny voninahiny sarotra amintsika no eo aminy ary rehefa tena tapahoana amin'ny tompontsika dia tena hoe aneo ny voninahiny koa izy. Zany azo anatsoahana an'izay hoe tsy afaka niona tao Mosesy izay nividian'Andriamanitra efa zatra miona amin'Andriamanitra ao amin'ny tempolo ao anatin'ny tranon'ilay fionana amin'ny rahona tany an-tendrombohitra ary fa tsy tafahoana tao izy. Rehefa tena tonga ao zany ny voninahitr'Andriamanitra dia misy sakana. Fa itsika arak'ilay teny teo izay masina ihany ny miona amin'ny tompo, tsy tafiditra ao tsika fa mila masina tanteraka dia ny fahamasinana inona ny tokony hamasina antsika dia ny fibebahana sy ny fanadiova amin'ny tompo atsika ny fankataovantsika ny teniny arak'izay hoe ny teniny dia mifona mibebaka, rehefa mibebaka dia mandray an'ny tompo
dia atao batisa amin'ny rano be tsika dia diovina. Zay tsika vao mahatsapa hoe tia ny fanahy masina izy no manao ny moa teo manao batisa amin'ny rano izy jaona fa ilay ao aorianako dia Jesosy izy tia manao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy amin'ny afo. Vakitsika andininy fa enina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa niakatra niala tamin'ny taberna kely ny rahona dia niainga ho amin'izay lalana alehany ny zanak'Israely. Fa raha tsy niakatra kosa ny rahona dia tsy niainga izy mandra-piavin'izay andro hiakarany indray. Eto moa zany dia manazava fa tamin'izareo tany amin'io tany anefitra. Any anefitra tsisy jiro ohatran'izao iainantsika izao tsisy mety mangatsiaka koa. Io zany mila fantarina fa any amin'ny tany efitra na dia mafana be ary ny fiheverana azy ny atoandro fa rehefa tonga ny alina ho an'ny olona izay efa nandalo amin'ireny zany dia mety mitafidina ambany dia ambany ny hafanana zany maripana ka dia ny tompo dia niseho mihitsy hoe zako no fahazavana anareo manaloka anazy tamin'ny rahona rehefa atoandro. Dia rehefa tonga ny alina lasa afo ilay andro rahona io zany manafana ny zanak'Israely sady manazava azy. Tsara ny tompo raha miaraka amin'ny tompo tsika makatoa azy arak'izany makatoa mihitsy araka ny teny teo nanaraka ny teniny daholo zany Mosesy sy ny Arona dia iseho amin'ny voninahiny izy tahaka an'izao ataon'izao dia amin'ny andro fahasahiranana araka ilay teny teo tsy hoe mora foana manaraka ny tompo fa amin'ny andro fahasahiranana eny amin'ny tany efitra eny zany dia raha sendra miandro sarotra ianao dia ny tompony analokaloka anao amin'ny hafanana, fa raha sendra anatin'ny maizina koa dia izy no anazava sy hanoro lalana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia inona ny fanazavany azy eto zany andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny rahoan'ny tompo dia teo ambonin'ny taberna kely noho ny andro ary nisy afo teo aminy noho ny alina teo masin'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny toerana rehetra nalehany. Ny rahoan'ny tompo, hitantsika zany fa ny rahoan'ny tompo ny rahoan'Andriamanitra izy mihitsy ilay Andriamanitra arak'ilay tena misy mazava izy ilay teo ambony maizina izy tao ambonin'ny zavatra tsisy fa izy koa dia miseho. Betsaka ny fisehoana efa ataon'ny tompo mpanompo ny tsirairay avy rehefa vonona sy tanteraka ao anatrehany zany tsika dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra dia amin'ny endrika rahona. Ny rahona eto dia ilay fanahy masina. Ilay fanahy masina no irahan'ny tompo zany ampitoeriny ambonin'ny taberna kely. Inona ilay taberna kely izay ilay vakitsika rehefa avy eo ilay taberna kely dia ilay tempoly. Io natao hoe tempoly, inona natao hoe tempoly dia sika ozy izy no tempolin'ny fanahy masina ho raisintsika izay avy eo fa mila lasa tempolin'ny fanahy masina zany tsika vao miseho ilay voninahitry ny tompo dia ilay rahona ary teo masin'ny taranak'Israely ozy izy raisikely eo ambony noho ny andro teo ambony taberna kely noho ny andro izy ary nisy afo teo aminy noho ny alina. Efa nazavaintsika teo zany fa ilay rahona no miseho rehefa andro manalokaloka sy mitarika azy. Raha mifinda zany ilay rahona iny koa dia iny no arahana. Izay ilay hoe mila mihaino ny fanahy masina tsika, mila mihaino ny tompo alohan'ny mandeha fa tsy mandeha alohan'ny fanahy masina. Dia ilay afo koa zany mitari-dalana an zareo na dia amin'ny maizina araka mikisaky ny afo iny koa dia mikisaka ny zanak'Israely mandeha manaraka n'iny afo iny amin'ny fotoana rehetra zany iasan'ny tompo, itenenan'ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia izay no arahantsika tsika tsy mandeha araky ny herintsika fa mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia teo mason'ny taranak'Israely rehetra ozy izy tamin'ny toerana rehetra izay nalehany. Hitany rehetra zany ny zanak'Israely zany teo masiny dikan'izany nandritra ny 7 taona moa zany no nitondran'ny tompo an'ny zanak'Israely teny amin'ny tena anefitra dia hitan' zareo zany teo foana io mandrapahaviditra zareo tao amin'ny tany Kanana dia teo nisy ny arak'ilay tena nisy ny mana, nisy ny tenin'Andriamanitra izay nomeny dia teo foana io zany ka mila antsika miomana araky ny tenin'ny fanahy masina teo zany hoe zany no tempoly tamin'izany natao tao amin'ny tempoly nataon'ny Solomona izy io taloha tateo aoriana fa
ny teny zay tao amin'ny Koritiana zay nampahafantarin'ny Paoly dia tena jiosy nafantatra mihitsy tena nafantatra mihitsy zany atao hoe testameta taloha zany araka le teny teo zany ny tantara tany amin'ny ny Exodosy io dia nanenjika an' Jesosy mihitsy izy nanenjika mihitsy hoe io zany tena hoe nanovan'ny zavatra nianaranay fantatra mihitsy le fanamasina le rahona afo sy rahona rano tany amin'ny tany anefitra tany fa izy andray ity Jesosy ity zay anovana azy fa teny amin'ny lalany Damasy kosa dia niseho tamin'ny Jesosy zao le Jesosy enjehanao izy dia i Paoly tsy nisakafo nandritsy ny 3 andro 3 alina ary natao batisa ihany koa zay vao tonga koa ny fanamasina nampiratra anazy fa tena jamba mihitsy izy tamin'ny eo tamin'ny Jesosy dia nanomboka teo izy ilay nanenjika an'i Jesosy hoe le josona fanafoa laza fa tena hoe mahafantatra ny tenin'Andriamanitra tany aloha tany no nitory an'i Jesosy gaga ary ny mpianatra ary natahotra tamin'ny voalohany fa ny tompo dia niteny tamin'ny mpianatra koa ny fanamasina teny tamin'ny Petera sy Jaona zany hoe efa nividiako koa zany Paoly hitory ny filazantsara amin'ny jentilisa apôstôly ny jentilisa zany niantsoina amin'ny Paoly koa zany ka dia tsy natahotra intsony zareo fa na i Paoly zay nanenjika dia rehefa niseho ny fanamasina tonga tamin'ny Jesosy araka le teny teo hoe le Jesosy dia nomboana nataony olona tsinotsinona fa rehefa niseho tamin'ny Paoly izy dia i Paoly mihitsy no nitory betsaka ny zavatra azo zavakintsika zao ny Koritiana voalohany zao dia Paoly nanoratra izao teny zao zany vakiko ihany manomboka ny 2:12 mba ho hitantsika kely zany any amin'ny hoe inona marina moa zany tsika eo anatrehan'izay le hoe tepoly ny fanamasina zay tsy le tepoly zay natao tanana taloha ntsony zany zay nataon'Andriamanitra taloha fa tepoly zay tsy vita tanana hozy izy fa vakitsika aloha zany teny tompo amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 2:12 Koritiana voalohany toko 4 2:12 amin'ny anaran'i Jesosy azoko atao ny zavatra rehetra nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra azoko atao ny zavatra rehetra nefa izao dia tsy manaiky andevozin-javatra na inona ny hanina dia ho an'ny kibo ary ny kibo dia ho an'ny hanina nefa samy ho levon'Andriamanitra ireo zavatra roa ireo fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo ary ny tompo ho an'ny tena ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady anangana antsika koa amin'ny heriny tsy fantatsareo fa momba ny tenan'ny Kristy ny tenanareo moa hanala ny momba ny tenan'ny Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga sanatria izany moa tsy fantatrareo fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy fa hoy Andriamanitra ho nofo iray ihany izy roa fa izay miray amin'ny tompo kosa dia iray fanahy aminy mandosira ny fijangajangana izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany fa ny mpijangajanga kosa dia manota miantra amin'ny tenany ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra koa tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa mankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenanareo amen eto zany dia raha azo mbola hoe fehezina fohy foana dia hoe tsy andevoziny zavatra ety ivelantsika ny sakafo hoe ny fihetsika ety ivelany fa eto dia tena miteny mivatana ny tompo hoe tandremo ny fijangajangana ny firaisana ranofo moa zany amin'ny vehivavy janga nefa ny fijangajangana koa ny tian'ny tompo dia ny fanompo-tsampy raha mahita tsara tsika dia ny fijangajangana dia fanompo-tsampy any amin'ny Apocalypse 6 dia miteny an'izany mihitsy fa ny olona manompo sampy dia mpijangajanga ny olona mandà tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra tsy mihina amin'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia mpijangajanga ihany koa ka zay mahatonga anazy hoe mila miala amin'izany tsy finoana zany zany tsika ny tsy mihina amin'i Jesosy dia efa mpijangajanga ihany ary tsy miray aminy any amin'ny Jaona voalohany izy dia teny amin'ny teny zany mihitsy hoe rehefa tonga nofo Jesosy dia tsika lasa hoe zanak'Andriamanitra zay rehetra mino azy izy mino anarany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra
Ka raha mino ny anaran'i Jesosy tsika dia lasa zanak'Andriamanitra, dia inona fa hoy Andriamanitra ho nofo iray ihany izy roa. Raha mijangajanga zany tsika tsy mino an'Andriamanitra fa variana amin'izao fiainana izao a, indrindra moa zany a, eto zany a maraky ny teny izay mivantana mihitsy dia ao anatin'ny fijangajangana firaisana ara-nofo, raha olona mijangajanga tsy miray vadinao mivantana ianao zany fa mijangajanga amin'ny olon-kafa dia tenin'ny tompo mivantana aminao zany a, na oviana ianao zany na oviana mihaino izao teny izao mety hoeninao différé moa zany satria mivantana izy androany a, fa manaraka rehefa ianao dia miala mibeba ny amin'ny fijangajangana ara-nofo zany a, fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany. Inona ny teneniny eto andiny fafito ambin'ny folo, fa izay miray amin'ny tompo kosa dia iray fanahy aminy. Zay zany tena tian'ny tompo najanony any amin'ny farapara mihitsy io zany andiny fafito ambin'ny folo. Ny firaisana amin'ny tompo, ny firaisana amin'ny Jesosy dia miray fanahy, tafaraka fanahy zany io, le fanahy hoe tsy madio, izay madio ihany no mahita an'Andriamanitra. Any amin'ny Hébreu izy miteny an'izany, izay masina ihany mahita an'Andriamanitra. Dikan'izay a, na tao amin'ny tempoly ary tamin'ny andron'ny zanak'Israely le tany amin'ny efitra teo a, mila madio. Ny mpisorona ny heverina fa fidian'Andriamanitra dia hoe mahazo miditra fotsiny, fa tsy tafiditra fotsiny amin'izao a, na dia efa mpisorona efa nomanina sy fidian'Andriamanitra ary a, ny taranaka Arona sy ny Levita zany a, fa mbola mila midio na ny tongony na ny tanany ozy izy a, zay vao tafiditra tao amin'ny tempoly a, manao ny fisoronana tao anatin'le efitra masina zany a. Ka tsika mba ho adio tsika dia mila mibebaka mifony ao anatrehan'ny tompo a, mba ho tanteraka eo anatrehan'ny tompo zany a, fa izay miray amin'ny tompo izy a kosa dia iray fanahy aminy. Raha te hiaraka amin'ny tompo zany tsika, araka le teny teo, maharitra hatramin'ny farany dia ho vonjena. Ny tena tanjona amin'izao fiaraha-mivavaka izao a, amin'ny fitoriana eto amin'ity hoe ho avy Jesosy ity dia hoe maharita hatramin'ny farany, madio anatrehan'ny tompo, mibeba, alaminy ny fiainanao fa ho avy Jesosy, ho avy Jesosy efa tonga izy, efa akaiky izao ny fahatongavan'i Jesosy a, ho tafiditra ve tsika any an-danitra sa ho tavela ety amin'izao tontolo izao ety. Zay zany averina foana fa mila mitandrina tsika fa sao dia tavela. Eto zany a tena nasehon'ny tompo dia ny fijangajangana ara-nofo. Zay mihitsy zany a tian'ny tompo andiny fahavalo ambin'ny folo hoe mandrosira ny fijangajangana, izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia nivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Eto angambany a tena tian'ny tompo hoe maro variana indrindra tsika kristianina, na dia samy efa kristianina mahafantatra ny tompo ary dia tsy ambara intsony zany a, ary variana ny amin'ny fijangajangana ara-nofo zany ny olona heverina, satria tsy aingana, tsy hita mivantana ilay fahafantaran'ny tompo, na hoe mibeba rehefa mibebaka mifona amin'ny tompo dia mamela heloka foana izy, fa mila zany a ahafahan'ny tompo raha maheno izao tsika androany a, dia zay no tian'ny tompo mihitsy hoe mibeba fa hanafaka anao ny tompo. Raha ny zanaka no hanafaka anao izy ny tompo a, dia ho afaka tokoa ianao zany any amin'ny jaonany izy miteny an'izany a, ka dia hibebao amin'ny tompo zany andiny sivy ambin'ny folo amin'ny Jesosy hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Zay a le nampidirantsika le fampahirezana izao. Moa tsy fantatrareo, zany hoe misy tsy mahafantatra ihany koa zany matoa misy fanontaniana. Moa tsy fantatrareo, raha ny tokony hoe fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina, fa maro ny tsy mahafantatra hoe moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina. Zany hoe tena mila fantarintsika mihitsy zany fa ny tenantsika dia tempolon'ny fanahy masina. Amin'ny baiboly eto a, ato amin'ariko dia fanahy masina, tena fanahy masina soratany lehibe mihitsy zany a, fanahy masina, hoe tena tempolon'ny fanahy masina. Tsika tsirairay avy zany lasa tempolon'ny fanahy masina, hoe izay mino ny anarana izy dia nataony hoe nomeny hery dia lasa hoe zanak'Andriamanitra. Zay aloha any amin'ny Jaona voalohany dia lasa tempolon'ny fanahy masina. Misy ny olona miteny hoe mirerena reo na manamary tena, fa zay mihitsy ny tanjona ataon'i Jesosy a, matoa izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, nandatsaka ny rany na nadio a, dia mba ho tsapantsika fa tena sika dia tempolon'ny fanahy masina, dia tokony tsy salasala, tokony tsy atahotra, tokony tsy hembotra intsony fa mandehana na dia mafy ary. Zanak'Israely dia nandeha tany any efitra, mafy dia mafy ny lalana an'ilay zanak'Israely, menimeny ireo, fa mila maharitra hatramin'ny farany. Izay naharitra hatramin'ny farany no vonjena, vitsy no vonjena, fa izay menimena rehetrarehetra dia maty teny anefitra. Ny
zaza latsaky ny 20 taona no tafiditra tany amin'ny tany Kanana tamin'ireo zanak'Israely teo. Amanarivonivona manalina zareo no niala tany Ezipta fa maty teny anefitra daholo noho ny fimenomenomana sy ny tsy fankataovana satria nahita zay le maso mila mifona amin'ny maso nahita ny zavatra nisy tany Ezipta tany hoe zay nika ninana tsara aleonay tany any tany zay ninana tongolo tsara zay misotro rano na de mafy nandevozona izy tany fa misy menomenona aleonay zay nandevozona tany fa ny ankizy tsy nahita an'izay zay teraka teny an-dalana dia mahafantatra mihitsy hoe tsara ny miaraka amin'ity tompo ity satria hitanay ny andrahona sy ny andriafy zany hoe hitan'ny zareo eto zany ny fanahy masina zay niseho taminy nampahataridalana azy ka mila mitandriny tsika zay variana amin'izao fiainana zao fa mila mifona zany hoe mila fantatsika ahoana ary ozy izy moa tsy fantatrareo fa ny tenareo dia tempolon'ny fanahy masina. Tempolon'ny fanahy masina ny tenatsika dia mitandrema ajaina zany ny tempoly ohatran'ny nanajan'ny Mosesy nanaraka ny didin'ny tompo. Ajaina io tempolo io ny tenatsika zany mila ajaina amboarin'ny tompontsika amin'ny endrika ivelany sy anatiny mba hadio fa tempolon'ny fanahy masina ny tenatsika ozy izy zay ao anatinareo le fanahy masina zany ao anatsika tsy le tempoly zay mahatonga an'le hoe tsy le tempoly indray hoe fa nahoana ny hoe nareo dia mitory eo amin'ny YouTube dia nasain'ny tompo nanangana toby tsy le tempoly trano zay hitantsika hoe trano mibedabe na trano ngezabe na tsara zao angamba ny tiany tompo ampasahiviny zany fa tiany tompo ambara mihitsy hoe le may teo ny Notre Dame de Paris zany dia namboarina natao tsara indray dia verina fa ao le tempoly natao tanana ny tompo tsy amin'izany intsony fa tsika tsiraray avy zay tempolon'ny fanahy masina no itoeran'ny fanahy masina reny dia trano fitsidiana atao mahafaly fotsiny fa ny tompo dia amin'ny tenantsika tsiraray avy tempolon'ny fanahy masina teniny eto tenin'ny fanahy masina zany tsika ny tempolon'ny fanahy masina fa ny trano dia fihaonan'ny olona misy ny tempolon'ny fanahy masina rehefa olona maromaro mihaona amin'ny tempoly amin'ny toerana ray zay fen'ny fanahy masina dia eo ny tompo mamangy arak'ile natao tamin'ny zanak'Israely tany anefitra rehefa mitady anazy zany ny fidin'ilay zanak'Israely ka mibebaka sy mifona dia miseho izy amin'ny alalan'ny fanahy masina andrahona sy andriafo mitardalana sy manolontsaina ozy izy mikarakara zany manafana mameze zaza zay zany tsika no tempolon'ny fanahy masina ny tsirairay avy averika any amin'ny anaran'i Jesosy 520. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra sady efa ao anatintsika izy efa azonareo raha mahazo an'izany dikan'izany azonareo zany raha kristianina efa nandray an'i Jesosy ianao vita batisa dia efa ao aminao izy efa nandray atsika fa tahaka izany koa ny zanak'Israely efa nandray fa raha mbola tsy nandray izany tsika hivavaka tsika hibebaka hanolo tena ho an'ny tompo avy eo dia fotoana zany zao andraisanao amin'ny tompo atoloro ny tenanao mba handray izay fanahy masina izay koa mba ho tempolon'ny fanahy masina koa ianao tahaka ny efa fiadanana antsika ny fidianana anay tsiraray avokoa koa tsy tompon'ny tenanareo ianareo zay zany tsy tompon'ny tenantsika intsony tsika fa ny tompo izay nameno ny taberna kely tany amin'ny andron'ny Mosesy tena voninahiny zany tena feno dia tahaka izany koa tsika angatao ny tompo fa tsy tompon'ny tenantsika intsony tsika fa ilay fanahy masina no mitardalana antsika indray arak'ilay teny teo hoe esoan'ny olona gahaka tsika raha esoan'ny olona Jesosy ary ny esoana sy natao ny vaivain'ny olona fa maika fa atsika eo matetika ny tena mafy rehefa esoan'ny olona na enjehana noho ny anarako ozy Jesosy araky ny teny teo dia eo tsika mieritreritra hoe aiza zany le Andriamanitra narahako ty aiza le Jesosy fa mivonoana amin'izany fa izy ao anatintsika ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo ingany atsika samy atsapy izany fa ny tompo no tompon'ny tenantsika 20 alohan'ny ivavahantsika amin'anaran'i Jesosy hoe fa olom-bo avidy ianareo koa mankalazà an'Andriamanitra amin'ny tenanareo efa mifidian'Andriamanitra tsika mifidian'i Jesosy tamin'ny rany averina eto zany efa misaotra ny tompontsika fa tamin'ny hery moa zany efa nitenenina hoe niverina hoe androany ny fandraisana fa fantatsika fa isaky ny
Asabotsy voalohan'ny volana zany no fandraisana eto amin'ny fiaraha-mivavaka dia tsy natao androany ny fandraisana fanasany tompo fa sabotsy manarak'izao ka dia miomany ianao andray eo amin'ny tompo amin'izany fandraisana zany rehefa navita batisa tamin'ny rano zany dia miomana fa eo amin'ny tompontsika olom-boafidy ianareo olom-boafidy azafady olom-boafidy njakitika zany amin'ny fidiana zany nisy volana voaka tao nisy ezaka nivoaka tao dia Jesosy no nividy antsika tamin'ny rany ka eo amin'ny tompontsika zao zany tsika raha n'olo tena dia efa miomana amin'ny heriny koa fa tsika zao dia olom-boafidy koa mankalazan'Andriamanitra ozy amin'ny tenanareo tokony hifalytsika zany esory ny fahakiviana manomboka izao esory ny fimenomenomana esory ny fierikariana mba tsy toy ny zanak'Israely tsika ka maty ho fatin'ny fimenomenomana tsy hiditra ny tany kanana dia le fanjakan'ny lanitra ny an-danitra any ka dia ndaontsika hiezaka hitady amin'ny tompo ankatoa ary indrindra hiala amin'ny faharatsiana fijangajangana ara-nofo ny tena tiany teneny eto amin'ny voalohany fa koa ny fijangajangana dia ny fanompo-tsampy ny tsy finoana ny fanahiana ny fierikerenana rehetra zany zany izay efa mibebahantsika teo dia tokony hialantsika ka dia mahereza tompoko zay dia mampahery anao mandrakiriva mba hahatra hatramin'ny farany araka ny teny teo fa izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena ingany ny tompo hitahirantsika tsiraray avy ary ilay fanahy masina izay nomeny antsika tahaka ny nanomezany any zanak'Israely tamin'izany ho amintsika tsiraray avy hitari-dalana hanolo-tsaina hanolo-pahendrena ilay fanahy masina ozy dia mpanolo-tsaina manolo-pahendrena fanahy amin'ny fahamarinana misolo vava zany rehetrarehetra zany dia fanahy masina io angatao io fa ho aminao tonga aminao zany araka ilay teny teo fa andininy fafito ambin'ny folo fa izay miray amin'ny tompo ozy izy dia iray fanahy aminy. Amen. Misaotra ny tompontsika hivavakantsika hamaranantsika ny fotoana ary raha mbola tsy mibebaka teo anatrehan'ny tompo ianao zany raha mbola tsy nolotena dia fotoana zao hanolorantena raha niembotra sy variana dia anavao ny fanolorantena koa araka amin'izao vavaka izao hivavakantsika tompoko. Eny ray masina ianao tokoa ilay Andriamanitra ny Israely, ianao ilay Andriamanitra niseho tamin'ny fahefanao niteny ianao tamin'ny Mosesy niseho ny voninahitra ao tamin'ny zanak'Israely tamin'ny andro rahona tamin'ny andro afo ianao ilay fanahy masina ianao ilay miteny dia aro izao rehetra izao dia mbola niteny indray ianao androany fa zay zao no nividianao zay dia tempolo ny fanahy masina ka tianao zay hiala amin'ny fahotana hiala amin'ny fijangajangana hiala amin'ny faharatsiana rehetra eny tompo efa mifona sy mibebaka teo anatrehanao zay teo nefa mbola hifonana aminao mandrakariva ny fahotanay ny tsy finoana indrindra raha nijangajanga aminay tsiraray avy reto Jesosy amin'izao manaraka anao zao androany raha nisy mbola ao anatin'ny fijangajangana amin'ny ara-nofo indrindrindrindra dia hifonana aminao esory zany androany vonona raha misy anankiray ozy ianao hanolo-tena dia misy fifaliana any an-danitra any ka vonona hiaraka aminao hiala amin'ny fijangajangana ara-nofo hiala amin'ny fijangajangana amin'ny fanompo-tsampy amin'ny tsy finoana sy amin'ny faharatsiana rehetra dia raiso Jesosy raiso ny tenako raiso ny fanahiko raiso ny mpanomponao izay hiala amin'ny fijangajangana hiala amin'ny tsy finoana hiala amin'ny fanahiana fa ianao ny teny androany fa velona sy mahery ianao ary niseho tamin'ny zanak'Israely dia tahaka izany koa nisehoanao amin'ny tsiraray avy raha vonona hiala amin'ny faharatsiana hiala amin'ny faharatsiana sy ny tsy finoana rehetra ary anadio ianao Jesosy ianao tokoa ny ranao teo amin'ny hazo fijaliana ny vidiananao anay ka dia sasao amin'ny ranao ny tsiraray avy diova vakeliko sasao afa-pahotana ka dia avaozy olom-bavao manomboka izao Jesosy niza manolo-tena ho anao anaiky anao tombo sy mpamonjy dia raiso izy ireo Jesosy raiso mba ho anao tokoa ka dia misaotra indrindra amin'ny fanolorantena ny vidiananao fidy ny olona tsiraray avy ianao Jesosy tsy ny marina ozy ianao no natsoinao fa ny mpanota izay mibebaka izay miverina aminao ka dia raiso nizaniza androany manolo-tena sy miverina aminao dia raiso Jesosy fa vonona naradianao ho anao rery any eny tompo tahaka izany koa rehefa ariana nierikerika ny amin'izao fiainana izao matahotra ny menomenona ary indrindra tsy mino ny fisianao ianao dia nampiseho ny voninahitra ao
teo anatrehany zanak'Israely ianao ilay Andriamanitra fanahy, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery hikarakara ny olonao na andro na alina ozy ianao dia miseho ianao manafana hiteny mikarakara Jesosy manome ny sahaza ka dia misaotra indrindra asehoy aminay tsirairay avy zany ary nizaniza ny hemotra variana tsy nahita ny voninahitra ao hatramin'izay dia ataovy ho hitany manomboka izao fa velona ianao mamaly vavaka ianao Jesosy mamindra fo ka dia raiso izy ireo Jesosy ianao no nivaivaina natao tsinitsinina nefa dia nanaiky hatramin'ny farany nanolotra ny ranao sy ny tenanao teo amin'ny hazofijaliana. Raiso Jesosy, raiso taky ny izay tsirairay avy, raiso a Jesosy ho anao rery ihany, ho anao rery ihany manavao ny fanoloran-tenako indray a Jesosy tehirizo ambany elatra ao ity a Jesosy anompo anao foana, ampio Jesosy ny fiainanay, ny zavatra maro izay efa ambaranao aminay Jesosy hiandrahanao anay hitohy ny filazantsara ozy ianao amin'ny olombelona rehetra dia raiso nizaniza miverina manolo tena ho anao androany manavao ny fanoloran-tena dia ianao hiaino any an-danitra ka ho hitan'izy ireo hitanay indray ny voninahitra manomboka izao komandak'izay misaotra fa mihaino vavaka ianao, misaotra fa mamaly vavaka ianao ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrak'izay ianao no Andriamanitra ianao ny ivavahanay, ianao ilay Andriamanitra ilay Jesosy Kristy ho avy ianao andray izay anao rery ihany dia izay masina ianao izay ianao no hitanao ka dia izay dia tehirizo izay Jesosy hatramin'ny farany fa te hahitanao izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena ka dia teo vonjena hitanao izay Jesosy amin'ny voninahitra ao dia misaotra indrindra, misaotra mamaly vavaka, misaotra mamindra fo, misaotra amin'ny fotoana androany ianao niaraka taminay teto ka dia mivoninahitra ho anao rery ihany tehirizo izao azy izao tehirizo izay tsirairay avy misaotra tompo mamaly vavaka, misaotra mamindra fo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana androany zany dia manao velomanao zany manao velomanareo izay mianadahy raha sitrapon'ny tompo dia amin'ny heriny zany ny amin'ny fandraisana amin'izay indray tsika miona isaky ny sabotsy amin'ny sabotsy amin'ny 7 alina teropa ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.